dia manolotra ny arahaba tomboky lahy sy tompoko vavy a izahay eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny atolotsika androany zany a dia resety a momba ny fitohanana na ny constipation izany. Ka inona sy inona daholo ny zavatra ilaitsika zany a amin'io resety io. Ny ilaitsika dia paoma iray izay hotapahantsika zany a hotetehana ampidirina ao anatin'ny mixeur. Paoma iray dia mananasy atsasany a dia vaona na aloe vera mety daholo zany a na ny vaona any Madagasikara na ny vaona aloe vera aty zany. Dia tapahana zany a ny vaona anankiray zany a tetitetehana ampidirina ao anatin'ny mixeur. Dia concombre atsasany a asiantsika vanille kely zany a mba hanamanimanitra ny mélange. Dia rano 250 millilitres dia afaka asiantsika sirop d'érable kely a na siramamy zany a mba hanome tsirony a hamamimany ny mélange zany. Sirop d'érable zany a eo amin'ny 2 sotro eo zany a no ataontsika ao anatin'ny mélange. Dia asiantsika voasary dia atombokitsika amin'izay zany a ny hitanareo zao a fa manome mélange tsara tarehy dia tsara tarehy tokoa ary tena tsara mihitsy a ny fihinanana azy. Ary atao indray isan-kerinandro zany a io karazana mélange io zany a mba hisorohana ny fitohanana na ny constipation. Ka averiko eto an-trano zany a fa zava-dehibe ho an'ny olombelona iray zany a ny mamoaka an'io zavatra maloto ao amin'ny tenantsika io zany a satria io a dia efa verimberiko eto foana fa rehefa miandrona ao aminao zany a zavatra maloto a dia mazava ho azy fa hiparitaka amin'ny tenanao zany a ireny zavatra tokony hivoaka ireny a dia mety miteraka aretina maro dia maro a
ao anatin'izany a ny homamiadana amin'ny endriny rehetrarehetra, ao anatin'izany a ny ataontsika hoe ny rhumatisme, ny douleur musculaire, ny fanaitainana, ny aretina-doha, ny migraine, ao anatin'izany rehetrarehetra zany kanefa ireo zavatra ireo dia manelingelina ny fiainantsika olombelona amin'ny fiainana andavanandro a, tsy ahafahantsika tena miaina ao anatin'ny ataontsika hoe fahafinaretana sy fahasambarana zany ao anatin'ny fahasalamana, ary indrindra dia manohatohana zany a ny vokatra ny asa tokony atao zany, ka izay a no antony a tokony hijerevana akaiky dia akaiky ny zavatra toy ireny, ka ao anatin'ny aretina ataontsika hoe mamizambizana daholo ny fitohanana na ny constipation, ka indraindray ny olona sasany a rehefa tsy hitany intsony ny vahaolana fa sorena foana izy isan'andro a, tsy fantany hoe inona marina ny zavatra manjo azy a, dia izay no mahatonga azy zany a mandeha any amin'ny lalakafa toy ny fidorohana zava-mahadomelona, ny fisotroana toaka ary ny fifohana sigara, ka araho matetitetika ny fandaharana zany forêt santé fa hahatsara ny fiainanao ary misy torohevitra maro dia maro hoentinao a miady amin'ny fiainana, manaova abonnement ary apalitao any amin'ny namanao zany a ny zavatra tsara zay hitanao teto fa aza tazomina ho anareo rery. Veloma tompoko.